Famariky ny fifanaraha-piarah-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ny fanaovatsy ny mpiarah-miasa ny tanterana ny maraina teo teny amin'ny lapam-panjakana ny Avoloa ny anatsara ny sehatry ny tontolon'izay fiaramanidina moa na ny aérodrome Antsirabe no antony ity fanaovatsy ny mpiarah-miasa ity arahantsika ny andindiny baovao. Mitentina 7 sy 300 tapitrisa ariary ny fifanarahana izay nosoniavin'ireo mpandraraha ara-toekarena sy ny fanjakana ny maraina teo vola izay entina anatsarana ny serana mpiaramanidina na ny aérodrome Antsirabe. Ny sehatra tsy miankina raha ny fanamariana izay noentin'Andriamatoa Salim Ismail filotale général ny Cotonarial Estate sady mpitondra tenin'ireo mpandraraha dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanarenana ny toe-karem-pirenena. Zava-dehibe raha ny voalazan'ny minisitry mpanjakana misahana ny tetikasa-mpanjakana, ny fanazariana ny tany sy ny fampitaovana, ny fanamboarana ny seranana ao Antsirabe. Fantatrika tsara fa eo Antsirabe io dia tena raha anisany mivila raha tsy izy ny voalohany misy concentration be indrindra nireo ny industrie sy ny agro-industrie eto Madagasikara. Mila tosika izany, mila zavatra manodidina azy zany dia zany natonga an'io aéroport io mezana nomboka tamin'ny 2008 mba ho metimety kokoa amin'ny lafiny fampiasana azy. Zany misy zatra tsaraina ao zany amin'ny lafiny piste, ny hangara sy ny sisa sy ny sécurité sy ny sécurité tokony manodidina zany rehetra zany. Misy expropriation natany natao tao zany rehetra zany dia fieritreretana fa betsaka ny zavatra tolotra azo mivoaka avy amin'ny vokatra ao amin'io faritra io. Hotrongisina mihitsy ny piste raha ny voalazan'ny tale général ny ACM. Anomboka atsoatsy satria mbola miandry kely ny orana satria mandritra le orana satria hotrongisina mihitsy le piste ka tsy azo atao izay zavatra zay amin'izao le période ny orana zao dia miandry kely ny hijanona ny orana zany hoe mety eo amin'ny 15 jours 3 semaines eo zany. Amin'ny volana May any dia izy nisidina Antananarivo Antsirabe Fianaratsoa. Zany hoe zany aéroport public zany ouvert à la circulation publique. Zany hoe zany tsidina privé no mampiasa amin'ny aéroport hatreto. Fa araka ny voalazan'ny ministre d'État teo manomboka amin'ny volana May iny dia hoisy ao anatin'ny politique d'expansion en Airmac hoisy zany ny renouvellement ny flotte dia hoisy zany ny multiplication des fréquences. Zany hoe zany hoisy ny fréquence avy aty Antananarivo vol régulier io makao Antsirabe mandeha makany Fianarantsoa. No antitra an-terin'ny filoham-pirenena tao anatin'ny lahateniny ny mahazava-dehibe ny fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Ny sehatra tsy miankina no fototra mampiodina ny toe-karem-pirenena raha ny voalazany noho izy mampiasa vola sy miterakasa. Ireo orinasa izay nanaosy ny androany moa dia mampiasa olona ny amin'ny 5,4 alina na mivantana na ankolaka ary mitetina ny amin'ny 12 sy 4 miliara ariary ny vola ampidirin'izy ireo amin'ny resaka aba sy etra. Marina raha ny voalazan'ny filoha Rajaonarimampianina fa maro ireo olana izay sedren'ny orinasa fa miezaka kosa nefa ny fanjakana manatsara ny tontolon'ny fandrarahana. Maro ireo tetikasa ho tanterahana ao anatin'ny 3P ka tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanatsarana ny serana mpiaramanidina eny Ivato.